finoana sy famonjena finoana sy famonjena ny finoana sy famonjena dia fandaharana iray andraisanao toviteny fampianarana alalanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny teny tsisy kilema sy ny fampianaran'i Kristy idiranao amin'ny fiainana mandrakizay izay irahanao amin'ny paster Maurice Rakotoarimanana sy ireo mpiara-miasa aminy fa ho voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe izay rehetra nitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka epistily Jaona faharoa andininy fahasivy. Ao anatin'ny fifaliana no anolorana arahaba ho antsika tsiraray avy izay manaraka an'izao fandarana finoana sy famonjena izao. Tononona trano ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy. Izao fandarana izao ane hitondranao ao anatin'ny fahalalana tokoa ny sitrapon'Andriamanitra ary ampangeta hetanao hatrany hatrany mba hikatsaka an'izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra izany. Anondrika aloha antsika ary sika dia metraka an'izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra indray. Ray be fitio mankalaza anao ny foky rehetra ary manandratra anao ho amin'ny fanahy ihany koa. Raha omenao tombontsoa ny tenako Andriamanitra, ifampizara nyreto olona maro izay manaraka izao fandarana izao Tompo. Ifampizara n'izany atao hoe fampianarana avy aminao izany. Ifanampita n'izany atao hoe teny tsy misy kilema avy aminao. Satria izay ilay lalana izay efa napetraka ao Jesosy io mba ahafahana mandray famonjena ka tsy ho voafitaka fa mba handova ny fanjakan'Andriamanitra tokoa. Tahio izao fandarana izao, tahio mpanaraka an'izao fandarana izao, tahio mpanomponao izay tondra an'izao fandarana izao. Ny fanatrehanao ane Tompo eo aminay ao anatin'izao fotoana izao. Ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra Tompo. Amen. Ny lohatenin'ny fampianarana izay ho raisitsika amin'ity androany ity dia hoe iza moa ianao na iza moa izaho. Izany lohateny izany anefa tsy hoe tiana afatra pita ao anatin'izany, tsy hoe ianao hoe Rakoto na ianao hoe Rabe, fa zavatra anankiray iraisantsika rehetrarehetra ny valin'izany fanontaniana izany. Ka ho jerevantsika avy hatrany ary ny tenin'Andriamanitra hoe iza marina moa zasy ianao izay miaina eto amin'ity fiainana ity. Ho jerevantsika voalohany ary ny tenin'Andriamanitra Romanina 7:4-10. Romanina 7:4-10. Jerevantsika anomboka andraisanao an'izany valina izany fanontaniana izany. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fafatatsika fa araka ny fanahy ny lalàna, fa za kosa nofo namidy andevy ota. Raha izay ten'Andriamanitra fo izay izao ny jerevantsika, dia izy hoe fafatatsika ozy izy fa araka ny fanahy ny lalàna, fa za kosa ozy izy mpanompon'Andriamanitra eto. Izy zany na izaho na ianao dia izao hoe nofo namidy ho andevy ota. Izany hoe nofo zany na izaho na ianao. Korinthiana 1:5 dia mazava tsara. Eo zany izy ny teny hoe nofo. Aty amin'ny Korinthiana izy moa dia tena mazava tsara hoe nofo aman-drà. Korinthiana 1:5.
andinnya fa 50 Korinthiana voalohany toko fa 5:10 andininy fa 5:10 vaky toy izao fa izao no lazaiko rahalahy ny nofo amandra tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mahazo mandova ny fahalovana eo zany de tena mazava be nofo amandra zay zany ny tenantsika nofo amandra zany nofo amandra zany no atao hoe natera-behivavy de ahoana moa zany natera-behivavy zany voalaza ny Salamo fa 1:50 lay natera-behivavy zany Salamo fa 1:50 andininy fahadimy Salamo fa 1:50 andininy fahadimy vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy indry tamin'ny eloka no niterana ary tamin'ny fahotana no torotorona ny reniko indro izy izy tamin'ny eloka no niterana ary tamin'ny fahotana torotorona ny reniko zany hoe le nofo na nofo amandra le natera-behivavy vao tao anatin'ny kibo zany tsika de nitorotoronina tamin'ny ota rehefa teraka de nateraka mpanota Jesosy ihany no hafa zany Jesosy zany raha vao tao akibo de fanahy masina nametraka azy tao akibo ary raha nateraka izy de tsy nateraka tamin'ny ota fa ny olona rehetrarehetra zany na iza tsy afaka miala am'zany zany zay mahatonga le fanontaniana hoe le lohateny hoe iza moa sika zany fa zay nateraka nofo rehetrarehetra zany na nofo amandra na natera-behivavy zany de tsy afa miala am'izay hoe mbola tao kibontsika de efa nitorotoronina tamin'ny ota zany ary rehefa nateraka isika de nateraka ho mpanota manazava n'zany mazava bebe kokoa zany ny voalaza ty amin'ny Romanina jerevantsika ny Romanina ao anatin'izao fotoandro Romanina 7 manazava n'izay bebe kokoa zany amatsika mpanota izay zany Romanina 7 eo amin'ny andininy 7 Romanina 7 andininy 7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ahoana ary manakavaly ve isika tsy akory efa voalaza tsika raha teo ho mpanota avokoa na ny jiosy na ny jentilisa atreo ihany aloha mametraka eto ny tenin'Andriamanitra hoe raha ohatra zao ianao mandahan'le tenin'Andriamanitra teo hoe tsy mpanota zany toy izy hoe ahoana rozy izy manakavaly fe isika raha marina zany tsisy olona manana havaly an'izany zany fa efa voalaza tsika raha teo izy izy fa mpanota avokoa na ny jiosy na ny jentilisa zany hoe ny olona rehetrarehetra ety ambonin'ny tany zay natera-behivavy rehetra de nateraka amin'ny ota mpanota avokoa zany nizaniza zany tsy afaka ilazan'zany amin'ny andininy 10 araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na de ray akory azy tsy misy zay mahafantatra tsy misy zay mitady an'Andriamanitra samy nany avokoa izy rehetra samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra tsy misy izay manao ny tsara na de ray akory azy fasana misokatra ny tendany lelany nanaova ny fitaka ny pozy menarana ny eo ambonin'ny molony atreo ihany zany zay ihany tsy manakavaly tsika araka ny tenin'Andriamanitra tsy misy izay mahafantatra ozy izy tsy misy izay mitady an'Andriamanitra tanao zay nge le endriky le mpanota ny mpanota zany tsy mahalala nitady an'Andriamanitra ny mpanota zany tsy mahafantatra an'Andriamanitra
ny mpanota zany a samy mandeha araka ny faharatsiny zany ary tsisy afaka ilaza zany. Mety ilaza angambany ianao hoe zay tsy manota, zay tsy mpanota, satria zay tsy mijangajanga, satria zay tsy mamono olona, satria zay tsy mandaingy, satria zay mba miezaka manao ny tsara ihany, mba manao soa olona ihany, mba mame voninahitra olona ihany, tsy manao tsinitsinina olona, tsy manambany olona. De ozy izy ianao mety mieritreritra ianao hoe marina ianao. Fa raha zay ny eritreretinao hoe mahamarina anao, de fahamarinana ho anao ihany zany a, na fahamarinana amaha olombelona. Fa ny tenin'Andriamanitra koa de milaza hoe ny fahamarinana antsika nge de tahaka misondray eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy marina ny fahamarinantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra. Fa marina zany na inona fiainanao ankehitriny zay momba anao de mpanota foana zany ianao. Na tsy mangalatra ianao, na tsy mamono olona de tena mahay anao mihitsy zany hoe mpanota isika. Zay na tera-behivavy rehetrarehetra tsisy afaka hiala zany, tsisy afaka hiala zany a, fa mpanota avokoa isika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra raha izay tenin'Andriamanitra voalaza izay. Ray aloha zay mpanota tsika, zay ny voalohany. Amampanota atsika ihany koa zany a, de voalaza ny Jaona moa raha jerevantsika ny Jaona 4:7-7. Mety andahan' ty teny ty koa ianao zany. Voalohany hoe mpanota ianao a, de faharoa de voalaza ny ty teny ty a, na andaza isika de zay mihitsy zany tsika raha ny rafitra zay napetraka ao atsika zany. Jaona 5:7. Jaona 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Izy de mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra ao aminy ny marina sady tsy misy marina aminy. Tanao zany tanisan'le hoe mampanota tery zany ny tenin'Andriamanitra le voalaza teo amboalohany teo tamin'le Romanina teo zany 7 teo a, nanomboka teo amin'ny 9:7 teo. De laza hoe tsisy mahalala an'Andriamanitra ny olona, zany hoe tsy misy mihevitra ny hanompo an'Andriamanitra, ary zay sitraky ny devoly zay no ataony. De mamaritra eto koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny mampanota atsika de zanaky ny devoly ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ary zay ataony no ataotsika zany. Zay mahazanaky ny devoly. Zany hoe ny olona zay natera-behivavy zany de nateraka ho mpanota, ny olona zay natera-behivavy koa zany a de zanaky ny devoly. Zay ny filaza azy. Zay mahamaly an'le fanontaniana hoe iza moa isika. Tsy le rakoto na rabea, fa isika zany de nofo namidy andevy ota de mpanota mihitsy zany tsika. Ray a de faharoa zanaky ny devoly a, zay natera-behivavy rehetra zany. Tsisy afaka, tsy misy manan-kavaly an'izany a, araka ny tenin'Andriamanitra. Amampanota sy ny zanaky ny devoly na nofo amandratsika zany. De ozy izy le voalaza le Koritianina tarira iverenantsika zay, le Koritianina voalohany a 5:10 teo zany. Koritianina voalohany a 5:10 de andininy a 10. Ozy izy hoe fa izao no lazaiko rahalahy ozy izy a, ny nofo amandrà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Zany hoe amin'ny manofo amandrà, amin'ny mampanota, amin'ny mahazanaky ny devoly a, de mikatona ny fanjakan'ny lanitra. Tsy misokatra zany ny fanjakan'ny lanitra. Zany hoe ny lalana andianatsika zany de lalana mihazakazaka makana ny fahaverezana. Lalana mihazakazaka makany amin'ilay afobea na makany amin'ilay
farimirehatra afo zany. Nizaniza zanabehivavy a, zanaka vehivavy, zanako ny nofo a, de zay daholo zany ny lalana. Tsy hoe voateraka isika de nateraka andova fiainana mandrakizay, fa nateraka ho amin'ny ota de ny lalana zay alehantsika de miazakazaka ho an'ny fahaverezana. Eto zany de mametraka mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mahazo mandova fiainana mandrakizay moa izy. Zany hoe mikatona ho antsika zany, le hoe iza moa tsika mikatona ho an'ny olona nofo amandra zany, na mpanota na zanaky ny devoly a, ny lanitra zany, zany hoe tsy misokatra ny fanjakan'Andriamanitra eo anatrehany zany amin'ny maha-mpanota. Ao amin'ny Jaonao moa de milaza ihany koa hoe ny mpanota ozy izy tsy meno ny mpanota Andriamanitra ozy izy. Ozy izy voalaza ny filazantsara Jaonao. Zany hoe raha koatra ny fanjakan'ny lanitra raha zany a, tsy azotsika ny fanjakan'ny lanitra. Raha misy mba zavatra angatahana amin'Andriamanitra hoe marary le olona mba mangataka fanasitranana ohatra, na ao anatin'ny fahatrana le olona de mba te angataka fitahiana, na mijaly le olona mahatsara olo le olona tsary mavesatra eto amin'ny fiainana de mba mangataka eo anatrehan'Andriamanitra de amin'ny maha-mpanota azy zany. De voalaza ny soratra masina ao amin'ny Jaonao fa tsy meno ny mpanota Andriamanitra zany. Tsy meno ny mpanota. Zany hoe na eo anatrehan'izao fiainana zao aza zany tsika rehefa malala tsy misy fanantenana ho antsika mihitsy eto amin'ity fiainana ity raha mipetraka ao anatiny, zany hoe toerana maha-mpanota. Io manko toerana ipetrahantsika fotsiny io, fa afaka miala ao anatrehan'izany mpanota zany tsika zany afaka mifindra toerana afitsika. Fa ny toerana voalohany zay ipetrahantsika zany, io ny toerana voalohany zay ipetrahantsika de zay hoe mpanota, zanaky ny devoly tsy mahazo mandova fiainana mandrakizay. Fa misy toerana hafa mefa ny tian'Andriamanitra ifindrantsika zany. Zany hoe raha misy olona zany tafapetraka eo ohatra, maty izy, tafapetraka eo le nofo amandra, de tonga de fahaverezana no misy no lalana alehany zany rehefa tonga ny anatin'ny fitsanganana maty. Fa raha ohatra le olona mifindra toerana kosa zany, satria misy toerana anankiray izay efa napetraka Andriamanitra zany. Le toerana izay efa apetrak'Andriamanitra de zay le hoe fampianaran'i Kristy, na le fampianarana tsisy kilema, na le fampianarana apostolika. Raha vao mifindra ao zany le olona ao anatin'le fampianaran'i Kristy de tafafindra ao anatin'le hoe miala an'le hoe mampanota azy miala an'le hoe mahazanaky ny devoly azy de lasa zanak'Andriamanitra izy rehefa avy eo, miala an'le hoe mikatona ho azy ny fanjakan'Andriamanitra, fa rehefa tonga n'le toerana anankiray kosa izy le faharoa de lasa misokatra indray le fanjakan'Andriamanitra, afaka idirana. De tsy inona le toerana faharoa fa zay le hoe fampianaran'i Kristy izay ampianarana antsika eto. Le teny tsisy kilema zay ho ampianarana antsika eto, le fampianarana apostolika zay ampianarana antsika eto, rehefa mifindra ao anatin'io fampianarana io le olona de lasa miala n'le toerana maha-mpanota izy de lasa tsy zanaky ny devoly intsony izy fa lasa zanak'Andriamanitra, de lasa tsy mikatona amin'intsony ny fanjakan'Andriamanitra, fa misokatra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, de lasa ihany koa izy miaino anazy an'izay Andriamanitra rehefa avy. Zay zavatra angatahany sy zay zavatra iriny eo anatrehan'izao fiainana izao, de mangataka fanasitranana izy de afaka andray fanasitranana. Mitady fitahiana izy, mangataka fitahiana avy amin'Andriamanitra izy de afaka andray fitahiana. Mitady zavatsoa eto amin'izao fiainana izao izy ka angatahany aririny eo am-pelatanan'Andriamanitra de afaka miaino azy Andriamanitra ao anatin'izay zavatra izay ry hava-malana. Raha ohatra ka tafafindra ao anatin'le faharoa izy. Fa raha tsy tafafindra fa raha vao tsy tafafindra izy zany ao anatin'lay petraka amin'ny toerana zany hoe tsisy natao le olona zany rehefa tsy nanao ninninny
am'le hoe nateraka ny mpanota dia sady tsy mivavaka izy tsy mahalala nompo an'Andriamanitra izy mandeha amin'ny faharatsiana izy tsy misaintsaina n'izay ara-panahy izy tsy misaintsaina n'izay famonjena izy tsy misaintsaina n'le fiainana mandrakizay izy fa mipetraka amin'izay toeran'izay foana amin'ny mahatoerana hoe natera-behivavy nofo aman-draha azy zanony eo izy ka raha sanatria maty tao anatin'izay izy na tonga ny tompo araka ny fampianarana izay niarantsika teo aloha amin'io dia hoe ho avy Jesosy dia tavela eo izy dia tonga dia ana fahariy mirehatra hafa izy izay fa raha ao anatin'izao fotoana izao izy mbola eo izy eo ampanarana n'izao fandaran'izao zany ianao mbola ao anatin'izany toerana mampanota sy ny zanaky ny devoly zany ka manana hevitra sy eritreritra resy lahatra hoe hiala amin'izany toerana izany dia ao ka ho ao toerana anankiray ihany no ahafahanao miala amin'io zany dia tsy aiza fa ao anatin'le hoe mitady an'le hoe araka ny tenin' Jesosy hoe katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarina lasa le olona makao amin'le fanjakan'Andriamanitra misy ny fanjakan'Andriamanitra dia misy an'le fahamarinan'Andriamanitra izay le hoe fampianaran'i Kristy izay dia makao le olona fa rehefa tonga ao le olona dia afaka an'le mpanota izy dia lasa zanak'Andriamanitra izy dia misokatra amin'ny fiainana mandrakay hojerevantsika ao anatin'ny fampianarana daholo nge zany hoe inona mampisokatra an'le fiainana mandrakizay ao anatin'le olona izay le fampianarana fahamarinana zany inona no atongava amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsy hoe rehefa mivavaka fotsiny dia tonga zanak'Andriamanitra sao dia diso hevitra fa misy mpivavaka fa tsy tonga zanak'Andriamanitra fa misy mpivavaka ihany koa fa tsy misokatra azy ny lanitra tanao le ao amin'ny Matio 7 zao 19:20 hoe tsy izay manao ampoka hoe tompokitompoko izy nihiditra ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko maro izy izy nilaza amin'izany hoe tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay tsy efa namoaka demini tamin'ny anaranao va izahay tsy efa nanao asa maro lehibe tamin'ny anaranao izahay ve zahay rehefa mibaraka amin'ny marina dia marina izy izy fa tsy fantatro koa ianareo zany hoe olona mivavaka nanana finoana avoleta na sitrana retina na sangana malemy na roka demoniaka fa lavin'i Jesosy tsy fantatro koa ianareo satria nahoana satria nieritreritra fotsiny ireo olona ireo hoe rehefa mivavaka rehefa misy fivavahana fotsiny na misy hoe fanononana zany anarana Jesosy zany dia hoe afaka tao anatin'ilay hoe manofo amandra na hoe zanaky ny devoly dia hoe andova fiainana mandrakizay tsia aza mipetraka fotsiny hoe mivavaka fa mila fantatrao mihitsiny hoe le fivavahana ao anatin'ilay tena hoe fampianaran'i Kristy na le fampianarana tsisika le marina le tena marina zay vao tafafindra anany fandovana fiainana mandrakizay ianao ovakitsika nge so dia ozy izy ianao hoe resaka fotsiny tenenin'ny pastera teo hoe tsy afaka miaino Andriamanitra raha mipetraka amin'izay hoe toerana mpanoto izay raha tsy mifindra dia tsy afaka miaino anahy eto amin'izao fiainana zao zao zay rehevantsika nge ny Jaona filazantsara ny Jaona 7 filazantsara ny Jaona 7 eo amin'ny 9:1-3 filazantsara ny Jaona 7:1-3 fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao sitrapony no henony tanao zany fa fantatsika ozy izy fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota tsy fantatra zany raha mba fantatrao fa raha tsy fantatrao zany dia ambara aminao amin'ny androany hoe tsy mihaino ny mpanota iza moa le mpanota lay nofo amandra lay olona mbola tsy nandray famonjena le olona mbola tsy niala tao anatin'le toerana manofo amandra azy fa mipetraka tao anatin'le nofo amandra foana izy zany hoe tsy nieritreritra hitady an'le famonjena tsy nieritreritra hitady an'le fahamarinana tsy nieritreritra hitady an'le teny tsisikilema fa mipetraka amin'izao fotsiny zay natao hoe nofo amandra ka tsy nahavoaray an'le famonjena dia na ohatra hoe misy olona mba te andefa netaetany azy eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy miheno azy mihitsy Andriamanitra
ny andraisana valim-bavaka vetivety angery ava-malala dia lana ny toerana mampanota io no ahitana fahagagana angery ava-malala fa raha ohatra tsy elanao ny toerana mampanota nefa ny ianao mahita fahagagana mety mahita fahagagana dia izay le fitaka mahita fahagagana le olona fa le fanjakany lanitra ny tsy ho azo mihitsy raha tsy tafafindra ao anatin'le toerana anankiray izay efa napetraka Andriamanitra fa rehefa tonga ao anatin'le toerana anankiray ianao ao anatin'le tena famonjena dia izao sokatra afaka mandova fiainana mandrakizay ianao zanak'Andriamanitra koa ianao satria voalazan'ny tena Andriamanitra hoe raha zanako izy dia mpandovan'Andriamanitra sady mpiray lova amin'i Jesosy Kristy ka ny tanjona zany ry ava-malala manana tanjona hiala ao anatin'ilay nofo aman-drà manana tanjona hiala ao amin'ilay hoe mampanota manana tanjona hiala ao amin'ilay hoe zanaky ny devoly fa hifindra ao anatiny toerana anankiray dia fanekenao andray an'ilay famonjena andray an'ilay fampianaran'ny Kristy ihany koa ry ava-malala ka io le fampianaran'ny Kristy io mihitsy neny mifototra zao fampianarana finoana sy famonjena zao mba hoe le fampianaran'ny Kristy tokoa ny inonao zany zay le hoe finoana sy famonjena mba tena lay marina no tonga ao anatin'ny finoan'le olona se inon'ny olona dia mba tanteraka aminy tokoa lay famonjena ao anatin'izay zavatra izay ka mampirisika anao sady ao anatin'izao fandaharana izao tena hoe raha tena anaraka n'ity fandaharana ity ianao dia hisokatra ny sainao aive zany ny tena marina ozy izy ianao aive zany ny tena zava-misy ary tsapanao mihitsiny zany hoe raha tena rahanao zao fandaharana zao dia ho tsapanao mihitsiny hoe aive misy ny marina aive misy ny diso aive misy ny fivavahana ahafahana mandova fiainana mandrakizay aive misy ny fivavahana tsy ahafahana mandray famonjena aive misy ny fivavahana na mivavaka aza ny olona tsy tonga na amin'Andriamanitra mihitsy le fivavahana tsy meno azy Andriamanitra nefa mba mivavaka andro manalina izy tsy mahita azy Andriamanitra nefa mivavaka andro manalina izy manentana anao indrindrandrindra moa tsika izay mbola tena hoe ao anatin'ny toerana izay nofo aman-drà efa voalaza teo fa ny toerana ao anatin'ny nofo aman-drà dia ny olona tsy miraika mihitsy amin'izany famonjena ny fanahy zany ny olona tsy mieritreritra hitodika na hivavaka na hoe mba hanompo an'Andriamanitra na mba hoe ho any am-piangonana na mba hoe hanokana fotoana mba halorana tena eo am-pelam-tanàn'Andriamanitra fa variana amin'izao fiainana izao variana amin'ny fitadiavam-bola variana no amin'ny fitafiana variana ny amin'ny hoanikohanina variana amin'ny famelomana ny ankonana dia mipetraka eo fotsiny izay no atao hoe olona nofo aman-drà ka raha vo taraika eo ianao dia anenina ry ava-malala fa ty fandaharana ity dia anaitra anao miala amin'ny toerana io fa tsy mahasoanao zany toerana nofo aman-drà zany mifondrà ry ava-malala ao anatin'lay tena hoe hitady an'le fahamarinana sitrapon'Andriamanitra tokoa toerana izay tsy mety ho anao io toerana io toerana izay atao hoe fiarahana amin'ny devoly satria na mieritreritra n'izany fotsiny ara ngery ava-malala hoe zanaky ny devoly dia maharikoriko zany mieritreritra fotsiny hoe zanaky ny devoly dia ratsy zany dia ny lalana ny fiarahana mahazanaky ny devoly zany dia miazakazaka ao any amin'ny fahaverezana ry ava-malala fitiavan'Andriamanitra ho anao nge no nampahafantarana an'izao fampianarana izao ry ava-malala nampahafantarana anao hoe zao toerana misy ianao zao nge ry ava-malala dia ianao zao zany na izaho zany tamin'ny talombola tsy nandray famonjena zany dia zay nofo aman-drà satria natera-behivavy katona ho anany fanjakany lanitra mpanota tsy afaka nitova fiainana mandrakizay ny lalako dia niazakazaka
fa rehefa nisokafan'andriamanitra kosa ny saina tsy mety nipetrahana amin'ny toerana io satria andriamanitra efa nametraka toerana anankiray izay ahafahantsika mifindra zany mba ahafahantsika mandova n'le fiainana mandrakizay zay satria ny fampianarana teo aloha teo dia hoe lasa Jesosy niakatra any an-danitra nanomana toerana ary Jesosy lasa iny dia ho avy izy ary rehefa tonga izy dia mijery ao anatin'le toerana faharoa hoe iza no nifindra ka niala tao manofo aman-dra ka mifindra ao anatin'le toerana anankiray fa zay hitany ao anatin'ny toerana io ihany no raisiny dia araka amin'ny andova fiainana mandrakizay fa zay tavela ao anatin'ny manofo aman-dra sy hoe toerana mampanota amin'ny zanaka vehivavy atsika rehefa malala dia reny dia atsipy any anatiny farimy rehatrafo reny olon-dreny mbola misy ny fotoana rehefa malala inona moa ny antony hijanonanao tsy mahasoanao nge ny mijanona ny fitoeranao an'io ny mahalavitra anao eo anatrehan'Andriamanitra andeha mba angetahetana zany atao hoe fampianaran'i Kristy zany andeha mba angetahetana zany hoe fampianarana tsisy klema zay tena andraisanao famonjena tsy amin'ny fitaka fa tena hoe famonjena raisinao ao anatiny zany hoe anorenanao finoanao ao anatin'izany famonjena zany rehefa malalo taonanao mianga ianao aza mipetrapetraka an'io fa toerana ratsy io araka voalazan'ny olona moa hoe toerana misy pesta tsy tokony hijanonana ela fa iazakazana ny elana amin'izany toerana ao anatin'ny fahaverezana toerana tsy ahafahan'Andriamanitra miaino anao misy nge ny olona tena hoe miaino ao anatin'ny fahoriana dia hoe tsy mahita ana angamba zao Andriamanitra zao hitan'Andriamanitra fa tsy hitany zay azo atao rehefa malala satria ianao tsy mety miala n'le toerana amampanota zany feo anatin'le toerana mampanota dia tsy tonga nanatrehan'Andriamanitra mihitsy n'le fitarainanao fa mila miala eo ianao mba afaka hisandratra le feonao afaka hiainanao Andriamanitra ka afaka hamonjy anao amin'ny fahorianao eto amin'ity tany ity ary mba hisokatra ao anao koa ny fanjakan'ny lanitra ao anatin'izay fotoana izay ry havanao fotoana zao andeha arao zao fandarana zao andeha mba angetaheta an'izany famonjena ny fananao zany andeha tena hoe hiezaka mihitsy ny hoe hitady an'izany sitrapon'Andriamanitra zany ianao nge raha marina rehefa malala tolorana ny aina ozy izy ny ten'Andriamanitra katsao fanjakana zany mikatsaka izany nge mitady zany rehefa malala zany mikatsaka izany nge tena miezaka mikaroka fa eto ianao anatin'ity fandarana ity tsy mikaroka tsy mitady tsony fefa tolorana dia ianao tolorana indray ve ny andeha anday ianao tolorana indray ve ny andeha tsy andray ohatran'ny olona anankiray zany tena hoe ao anatin'ny aretina mafy mihitsy izy ohatra dia tonga ny profesera efa tonga eo ampelantanany tena hoe tonga eo hoe anolotra hoe fanasitranana ho azy dia izy indray tsy mety ozy izy le alina hoe tsy maintsy didina ohatra zao dia zao ianao mena maimaimpona zany didina amin'izao fotoana zao ianao dia le olona ao anatin'ny aretim-be izay tsy mety ho didina dia inona zany mampalahelo ny olona tahaka an'izany rehefa malala dia ohatr'izany koa zany ianao hoe ianao ao anatin'ny fandarana finoana sy famonjena tsy mila mitady tsony fa toloran'Andriamanitra entina eo anoloanao zany atao hoe famonjena zany ahafahanao mandova fiainana mandrakizay dia zany hoe fampianarana tsy misy klema izany rehefa malala dia ianao indray ve ny tsy andray anenina ane ianao tena anenina ianao misy fetrany zao fiainana zao rehefa malala raha mbola ilalao eto ianao fa hiodina tsy andray an'izao fampianarana zao ary tsy anaiky an'izao fampianarana zao tsy fantatrao akory nge zay apitso ny andro tsy fantatrao akory zay avoaka ny rehefa avy eo fa raha ny sitrapon'Andriamanitra matoa napetrany eo anoloanao zao fandarana finoana sy famonjena zao rehefa malala mba horaisinao zany mba ho vaovonjy ianao sy ny ankonanao araka ny tenin' Jesosy araka ny tenin'Andriamanitra ny miteny minoan' Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao inona moa ny inona
dia le fahamarinana sy fampianarana tsisy klema zay mitondra ny olona ao anatin'ny famonjena tokoa. Satria raha teo am-piandohanitsika dia nampiditra tao anatin'ity tenin'Andriamanitra teo hoe betsaka nge fampianaran-diso ry hava-malala betsaka. Ary fampianaran-diso araka voalazan'ny soratra masina le tany amin'ny Galatianina izay niraisitsika, izay nomenantsika teto dia hoe ozina ny ao ambadiky ny fampianaran-diso. Ozina. Ka zany indrindra no nahatonga an'Andriamanitra ny fidy anay, ny antso anay, ary nanositra mba hitory anao anatin'izao fampianarana tsisy klema dia fampianaran'i Kristy izao ry hava-malala. Analanao ao anatin'ny fampianaran-diso, ao anatin'io nofo mandrà io, mba hifonjanao tanteraka ao anatin'ny tena famonjena. Ka arao izao fandaran'izao fa isoanao, isy fahalalana be dehibe ho anao ny arahanao n'ity fampianarana ity. Manomboka etsika dia tena hoe hiditra lalindalina tena ao anatin'izany hoe tena sitrapon'Andriamanitra. Tsika raha fahamarinana dia tena avoaka antsika tsara mihitsy ny fahamarinana ry hava-malala, ary avoaka antsika koa izay fampianarana izay tsy ahafahan'olona mandray famonjena ao anatin'ity fandarana ity. Ka manentana hoe ny fandarana moa dia tena mifampitohy tena mifampitohy io fandarana io. Ka arao aza atapatapaka satria raha vao misy zavatra tsy arahanao dia misy zavatra tsy feno ao anatin'ny le izy, satria tena mifampitohy mihitsy le fandarana hoe mandeha ny etapy voalohany dia ny etapy faharoa, fa raha araka ny arahan'ny olona araka ny ampianarana azy hoe tena le mandeha le etapy voalohany, faharoa sy ny fahatelo dia tena mazava tsara mihitsy lalanao ahafahanao mandova zany fiainana mandrakizay zany. Ka misaotra ny tomposika tamin'izay fampianarana izay tao anatin'ity fotoana ity. Mino fa metanetana ny ao anatinao ao anatin'izany fanarahana izany. Mino fa amangy anao koa ny fanahy masina izay nafanany toriana n'izao teny izao ka ametraka etaeta aminao hoe kay ve izany nofo amandray ka ametraka etaeta hoe hiala amin'izany ka hitady an'le tena famonjena marina amin'ny ara-panahy ao anatin'izao fotoana izao, ary etaeta anaraka an'izay sitrapon'Andriamanitra izay ampianarina anao eto amin'ity fandarana ity. Mino fa tompo eo aminao ary matoa ianao nanaraka izao fandarana izao dia fitiavan'Andriamanitra lehibe izany. Tiamonjy ianao mihitsy ny Jesosy, tena tiamonjy ninona toerana misy ianao. Raha ao anatin'ny arena azy ianao dia tsy tiany Jesosy ho mpanan-karena very any amin'ny fahaverezana ianao, fa ho mpanan-karena votana any anatin'ny fiainana mandrakizay. Na olona manakaja, na olona ambony eto amin'ny firenena, olona manana izay maizy azy ianao, tsy tian'Andriamanitra very amin'ny toerana io ianao tiany avotana ao anatin'izany hoe amaha olona ambony sy olona lehibe ianao, ary na olona tonona ianao tian'Andriamanitra avotana. Na olona malahelo ianao tian'Andriamanitra avotana, na ao anatin'ny fahoriana sy ao anatin'ny fijaliana ianao ninona toerana misy ianao te hanavitra anao ny tompo te hampandovana ny fiainana mandrakizay te hanalana ao anatin'ny nofo amandrà zany te hampandeha an'le lala marina sy mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Saotra sika amin'ny alalan'izay fandaran'izay anondrika alohantsika saotra ny tompo. Jesosy eo misaotra betsaka eo anatrehanao Andriamanitra, afaka nandre zany teny zany zay tao anatin'ity fotoana ity, teny izay aperitreretanao ho an'ny samboatan'olona sy ho an'ny tsiraray avy zany teny zany Andriamanitra. Ianganao indray izay rehetra mbola lavitra anao Andriamanitra dia mba hisy famangina manokana ho an'ireo olona ireo dia mba hiaingy izy tahaka le zanaka adala hitodika, ary rehefa hitodika izy dia tena aminao marina ny itodihan'i Jesosy eo, dia izany hoe hikatsaka zany teny tsisy klema zany hiala ao manofa amandrà sy ny fahafatesana Andriamanitra ray malala ao. Ary ho an'izay efa mivavaka kosa dia ampisokatra ny sain'ny olona izay efa mivavaka ane zany, angetahetany tena fahamarinana marina sy dia tena sitraponao. Petraka feny eo petratananao izay manaraka an'izao fandarana izao, ny rina dia ho tonga ao famonjena izy ireo. Andriamanitra anekeny ny tena sitraponao marina. Saotra Jesosy eo
amen. Sotranao koa nanaraka izao fandarana izao a, manao velomanao teto miaraka aminao teo anatrehan'izao fandarana izao a, Pasteur Maurice Rakotomanana manao velomanao, veloma tompoko. Finoana sy famonjena, finoana sy famonjena. Ny finoana sy famonjena dia fandaharana iray andraisanao toriteny fampianarana alalanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny teny tsisy kilema sy ny fampianaran'i Kristy idiranao amin'ny fiainana mandrakizay. Izay irahanao amin'ny Pasteur Maurice Rakotomanana sy ireo mpiara-miasa aminy. Fa ho voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe izay rehetra nitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy manana ny ray sy ny zanaka. Epistily Jaona faharoa, 2:6.